Solomanana moa izy monina soa miakatra fokotany ny soavina komina mbo tsy manovo dia manao ny projet fiarina fiompiana trondro. Ny karaza trondro no tiako tao anatin'izay dia ao le nisy ny atao hoe trondro gasy, dia baraoa fotsy, dia baraoa mainty, karazana vantana kely izay izy, dia karpa, dia misy le karpa haingam-pitombo sady tsara be, karpa atao hoe karma zay, malahady be zay sady haingam-pitombo. Ireo zany ny karazana trondro misy ao. Teo aloha izy zany somary kelikely le vokatra azy satria tsy ampy le toe-bola, fa amin'izao noho ny nahazahoana le tohana avy amin'ny fiariana dia nitombo le vokatra. Raha teo aloha tamin'ny mbola tsisy fanohanana zany dia eo amin'ny 300 kilao eo no trondro azo isa-taona, fa rehefa nahazo le famatsiam-bola dia niakatra taonina iray no azo. Vola zany no azo dia mividianana le motopopy, dia mividianana zana-trondro. Izay zany efa miasa amin'ny direction régionale MPESY eto Vakinankaratra dia efa nahazo formation tao alohan'izay avy eo amin'ny zareo technicien avy eo MPESY ihany. Ny fahitako azy amin'ny ankapobeny dia mety ary misy tombontsoa an'ny vahoaka tokoa raha ohatra miparitaka le fiariana, satria hoarako amin'ny nahy manokana dia misy tohana sady haingana no mahavelona zany le izy. Ny ato amin'ny fiariana koa zany manampy be da be amin'ny resaka torohevitra sy ny sisa. Misaotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina namorona ny tetikasa fiariana ity satria dia mivelatra ho an'ny firenena malagasy rehetra ny tetikasa vokarin'le projet fiariana. Anisan'izany izahay Tatsaha fiompiana trondro ity. Manentana antsika izay liana amin'ny tetikasa fiariana dia manantona eto ny chambre de commerce, fa eto no misy an'ny birao Fohibe eto Vakinankaratra, sady haingana no vetivety le fikarakarana ny taratasy misy torohevitra maro.